Vatsimpana edny pasteur Barbier Christina. Mbola ampitomboana amintsika lalandava ry havana ny fahasoavana ombam-piadanana avy amin'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Izy no enoy, izany no lohateny fampaheresana izay aroso ho anao amin'izao maraina ny alarobia izao. Hojerentsika ary ny filazantsara ny Jesosy Kristy tompony soroatany Matio. Matio 7:12 ka hatramin'ny 9. Matthieu chapitre 17 verset 1 à 9. Rehefa hita izany ho vakiana amin'ny anaran'i Kristy Jesosy tompony teny manao hoe: ary no ny afaka enemana Jesosy dia nakany Petera sy Jakoba ary Jona rahalainy ka nitondra azy niakatra ho any an-tendrombohitra avo mba hitokana. Dia niova tarehy teo anatrehany izy ka nitavany namirapiratra tahaka ny masoandro ary ny fitafiany tonga fotsy tahaka ny mazava. Ary indro niseho tamin'ny mpianatra Jesosy sy Elia niresaka tamin'i Jesosy. Dia niteny Petera ka nanao tamin'i Jesosy hoe: Tompoko, tsara raha mitoetra eto isika, koa raha sitrakao, aokaho hanao lay telo eto, ny anankiray ho anao, ny anankiray ho an'i Mosesy ary ny anankiray ho an'i Elia. Raha mbola niteny izy, indro nisy raona mazava manarona azy ireo ary injao nisy feo avy tao amin'ny raona nanao hoe: ity no zanako malalako izay sitrako, izy no enoy. Ary noho nandray izany ny mpianatra dia lavony ankohaka sady natahotra indrindra. Ary Jesosy nakeo aminy dia nanendry azy ka nanao hoe: mitsangana fa aza matahotra. Ary noho ny niandrandra izy ireo dia tsy nahita olona afa-tsy Jesosy irery ihany. Ary rehefa nidina avy tao an-tendrombohitra izy dia nandrara azy Jesosy ka nanao hoe: aza milaza amin'ny olona ny fahitana mandrapitsanga ny zanak'olona amin'ny maty. Amen. Ray masino, manana masinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Misaotra ny ray lalandava isika nanomezany zanan'ilay tokana izay sitrany tokoa tonga eto amin'izao tontolo izao. Hanao sy hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra dia ny famonjena ny olombelona ho afaka amin'ny herin'ny divoly sy ny fahotana izany. Izany natonga ny soratra masina tokoa nilaza, satria manana nofo aman-drany zaza dia mba nandray izany koa izy mba handringana ny amin'ny fahafatesana ilay manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly. Koa notanterahiny Jesosy tamin'ny asa-pitiavana amin'ny mampana-soavana maro samihafa izany sitrapon'Andriamanitra ray izany, mba tsy hisy ho very tokoa izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Tsy mora tamin'i Jesosy anefa izany fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra izany, satria tao ireo fariseo sy ny mpanora-dalàna ary ny mpisorona sy ny loha-olona izay fatra-panenjika sy nankahala azy. Tao koa ireo karazana fakapanahy maro samihafa namely azy, tena namely azy mafy, toy ny nakany devoly fanahy azy tany anefitra sy ny sisa sy ny sisa. Ary izany ny talahoany mafy tamin'ny iray raha tsy maintsy hisotro ny kapokany aleko maty i Jesosy teo Golgota mba hamonjena izao tontolo izao. Ka hoy izy hoe: ray ô, esory amiko ity kapoka ity, nefa ka tsy nisy sitrapokany eno hatao fa ny anao. Koa raha nitangorona ny fahavalo sy nitambesara ny elikon'izao tontolo izao izy ka nahatonga adi-panahy tao aminy izany, dia niataka ny be sy ny maro izy. Niala ny be sy ny maro izy sy ny mpianany 3 lahy izay voalaza eto mba ninona hitokana hivavaka sy hitady hery amin'Andriamanitra ray any an-danitra. Indraindray tokoa ry havana dia ilaitsika ny miala amin'ny be sy ny maro, ny misinda, indrindra fa manoloana ny tabataba, ny fanenjehana, ny fiatsaram-belatsiny manodidina ary ny torabato mivantana sy ny akolaka izay ataony manodidina fa indrindra ny namana akaiky. Ny fahendrena ry havana
dia ny manao tahaka ny ataon'i Jesosy izao hoe mitokana ny vavaka. Anatin'izany fitokanam-bavaka izany anefa tsarovy, mila toe-po mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany. Mivavaka ho amin'ny manodidina, mibebaka, miantoraka mba hanaovazan'Andriamanitra indray mihery ao anatintsika fa raha tsy izany ry havana, reraka mpandehanany, tena reraka mpandehanana. Azany na tonga ny Davida nirehareha mihitsy hoe mitondra eo amoron'ny rano fialan-tsasatra izy, mamelombelona ny fanahiko izy. Ao anatin'ny fitokanan-tena mantsy ry havana no iresahany fanahy masina manginginy amintsika ka ahafantarantsika ny sitrapony ao anatin'ny ady sy ny tolona mangotraka izay lalovantsika. Ary mbola izany na tonga Davida koa rehefa natsapa an'izany fitiavan'Andriamanitra izany izy ao anatin'ny fitokanan-tena dia hoy izy hoe soa iaho nampahoriana mba hitandremako ny didinao. Ahafantarantsika manova ny famindra, ahafahantsika mahazo bebe kokoa fatokina amin'Andriamanitra satria izy irery tokoa no tsy miova. Omaly senio ary mandraka izay. Ka raha nivavaka ary Jesosy, nivavaka teny tendrombohitra dia vavaka nahatonga fiovan-tarehy izany. Ny tavany dia namirapiratra tahaka ny masoandro, ary ny fitafiny tonga fotsy tahaka ny mazava. Izany no niseho teo anatrehana ry Petera sy ny namany. Vavaka nampisokatra ny lanitra idina ny ngezalahy ny lalàna sy ny mpaminany mba ifampidinika ombam-paherezana sy fanomezan-toky ho an'ny tompo izany rehefa tsy maintsy hanana tanteraka sy handia ny asam-panavotana sy handresy ny fahafatesany izy. Eny, vavaka fampaherezana sy ho fanamafisam-pinoana ireto mpanaraka azy izany, izay reto mpanaraka azy mbola azo atao hoe zazavao amin'ny ady tsara ny finoana, dia ry Petera sy ny namany izany. Vavaka nampiseho amin'ny mpanaraka azy ny hasoan'ny lova any an-danitra izay homano azy izany, satria dia nidina ange ny mpaminany. Vavaka mampiova zavatra ry havana malala anatin'ny ady, dia any misinda mangina, vavaka no atao vomafy. Raha nahita ny famirapiratana nefa ny Petera, faly dia faly tokoa, ary dia talanjony ery ary dia variana fantatra sy sondrena nahita an'izany amirapiratany lanitra izany, fa no heveriny tokoa mantsy fa teo ilay lanitry ny fahasambarana mandraka izay. Ka izany natonga azy ny loha-bava niteny tamin'i Jesosy hoe tompoko, tsara raha mitoetra eto isika. Ry havana malala, maro dia maro ny kristianina koa manana ny fisainana izany mpanompon'Andriamanitra Petera izany, nambinina amin'ny ara-toekarena sy ara-pahaizana, kanefa dia variana amin'izany tokoa mitoetra amin'ilay fahasambarana io, tsy miraharaha tokoa ny manodidina azy. Eny misahirana izany, nambinina nahazo valim-bavaka, kanefa dia matetika mazana ireny nahazo valim-bavaka reny dia adino fa avy amin'Andriamanitra ray izany, ary dia atao tsy tsaroana intsony ilay nanome azy ny fahasoavana ka miala amin'Andriamanitra. Ao koa ireo nanaiky hiasa sy hitory ny filazantsara ny famonjena amin'ny olombelona rehetra, nefa efa mahita fa tsaratsara toerana ankehitriny mifidy lasa mifidy ondry andrasana satria tsy ahitany tombontsoa ho an'ny tenany izany, ka mamela ny ondry sasany ho viravirain'ny amboadia, satria dia ny tenintsika malagasy koa mantsy milaza hoe ny omby mahia tsy mba lelafiny namany. Zany ny fisainan'ny maha olombelona izany. Ary dia zany nahatonga an'i Jesosy hoe milaza hoe asiako ny mpiandro ozy dia hiaka ny ondry. Izay tiay no fahandako, fa izay mankahalaiko kosa dia ilaozako. Zany no fisaintsika mahanofo sy maha olombelona tsika. Zany rehetra zany anefa no asehon'Andriamanitra sy omeny ary ataony amintsika dia hoentina hanaovana sy hanatanterahana ny sitrapony, dia ny pikarakarana sy ny hanasoavana ny mpiara-belona amintsika
mba ho fankalazana ny anarany iray izay any an-danitra. Tsy vitantsika samy irery izany ry havana malala. Tsy vitantsika izany hanao sy hanatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany. Raha tsy miray amin'ny Jesosy irery ihany itsika araka ny teniny hoe fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Koa ny fanekena sy ny fiankinana amin'ny tompo izay mahavonjy amin'ny zavatra rehetra no hany handresentsika ny fitiavan-tena ka hanatanterantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Ry havana malala ry havana malala, miaino ny maraim-bavao, sarotra izao lalana nodiavy ny tompo makany Golgota izao. Ary zany lalana izany lalana mahakivy sy mahatahotra, ary koa mety lalana mety manosorentsika aza amin'ny mahan'olombelona itsika. Izany anefa no lalana tsy maintsy izolako sy izoranao raha tena ho mpanaraka marina any Jesosy zasy ianao. Raha Jesosy zanak'Andriamanitra aza no mahatsapa izany fahasarotana izany tao amin'ny tena mampanahiny ka nivavaka nitady hery tamin'Andriamanitra rainy vao maika va isika izay malemy tsinotsinona izao ry havana. Koa amin'izao dia tsika mamakivaky ny efitry ny Sinay mankany amin'ny Kanana ny lanitra izao dia tsara raha mangataka amin'Andriamanitra isika hoe nefa raha izao irery tsy mahefa izao ka mangataka ny hery eo an-tananao, aoka ho feno ny fanahy ny mpanomponao mba ho tena lehilahy na ho vehivavy ho voahosotrao. Koa miteny amintsika Andriamanitra miteny io ty hoe ity no zanako malalako izay sitrako, izy no henoy. Henoina izy, tsy maintsy henoina satria zanak'ondrin'Andriamanitra manaisotra ny fahotan'izao tontolo izao ka hananana izay rehetra mino azy ny fiainany mandrakizay. Tsy maintsy henoina izy satria fahazavan'izao tontolo izao hanazava ny foa mampanahitsika ao amin'ny fahoriana sy ny fifaliditsika mba handehanantsika araka ny sitrapony fa ny teniny fanelony tongotra sy fanazavany lalantsika. Tsy maintsy henoina izy satria Andriamanitra zanak'Andriamanitra velona ka velona izay rehetra mino azy satria tafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ao amin'ny fiainana. Tsy maintsy henoina izy satria izy ireo ihany no afaka hampitsangana sy handroka ny tahotra rehetra ary handaisotra ny ota rehetra izay mitambesatra amintsika ka misakana ny hinoana azy. Tsy maintsy henoina izy ry havana satria tompo sy Andriamanitra ka tokony ho hajaina sy hivavahana araka ny soratra masina hoe mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no handoalehan'ny lohalika rehetra ary any an-danitra na ety an-tany na any ambanin'ny tany ny hanekeny lela rehetra fa Jesosy no tompo sy mpamonjy ho voninahitr'Andriamanitra ray. Tsy maintsy henoina izy satria miova izao rehetra izao sy ny filany. Ny olombelona mitovy amiko sy aminao hafa ny teniny androany, ara-petso izy miova hafa ny teniny, fa Jesosy no tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Henoy izy, henoitsika izy satria izy ihany no alfa sy omega, voalohany sy farany izay miaro sy mitondra antsika mamakivaky izao fiainana izao ka momba antsika mandrakariva mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao ka mbola hitenenany amintsika ny hoe ity no zanako malalako izay sitrako, izy no henoy. Azy irery ny voninahitra ho an'ny mpanompony kosa miaino ny filazantsara, ny fahatahorana azy, ny fifaliana ary ny fiadanana. Hivavaka sika tompoko. Jesosy mpanjaka ny mpanjaka tompony tompo, ianao no filazantsara marina, ianao no tokony henoina. Misaotra anao zahay Jesosy, saotra indrindra amin'ny teninao mba tsy raparapanay anaty miaisina indray mantsy zahay ny fahotany hafa ihany no hitanay fa matetika ny tenanay Jesosy izay feno fitiavan-tena dia tsy fantatray akory. Jesosy malala, ambaranao ny filazantsaranao mba hiverenanay aminao tokoa amin'ny fo marina, amin'ny fahitsina, amin'ny fanetretena tanteraka Andriamanitro. Jesosy malalo, mamindra fo aminay, mamelany elokay satria dia betsaka aminay tokoa ny tahaka ny Petera mitady ny tombotsoa ny tena samy rery, manadino ny mpiarabelona. Eny Jesosy, maika moa va raha misy ratsy nataony hafa izay dia
hitanao ny toe-po sy toe-po, toe-panahinay hoentinay manompo anao izay manonona tokoa fa efa voaositra aho. Jesosy malalo, ampaherezo izahay. Irao ny fanahinao mahery isan'andro Tompo, hiaraka aminay. Irao ny fanahinao masina ahafantaranay tokoa fa ianao irery no tsy maintsy henoina. Ianao, araka ny teninao tokoa hoe izy ity no zanako malalako izay sitrako, izy no henoe. Ampianaro izay eno ny feonao. Tapelo ny sofinay tseny ny tabataban'izao tontolo izao sy ny fanaratsiana ary ny famingam-pinganana nataony naman'Andriamanitro. Ampianaro izay Jesosy. Atoky tanteraka anao fa miova izao rehetra izao. Ampio izay Jesosy. Andeha amin'ny fitiavanao mandrakariva satria dia tsy mora fa izany tokoa ny lalovanao tsy mora n'ilay nilalany nizotra tany Golgota. Kanefa hoy ianao izay maharitra hatramin'ny farany ihany no vonjenao ianao. Misaotra Jesosy, misaotra Tompo, misaotra amin'ny teninao. Ka io ary ny vahoakanao amakivaky ny tontolo andro, ka omeo n'ilay tso-dranomasinao tokoa manao hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy Tompontsika nanomezana ny malalany. Ary ny fitiavan'i Jesosy Kristy tsy mety levina ka noteneniny amiko sy aminao amin'ny teny io hoe fitiavana mandrakizay ingeno ny itiavako anao Ary ny fiadanan'i Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana rehetrany hameno ny foko sy ny fonao amin'izao fanarahantsika an Jesosy Kristy izao. Aoka tokoa tanteraka amin'ny Tompo ny tenintsika, ny tenin'ny Kristy Tompo. Aoka ho tanteraka amintsika tokoa ny tenin'ny Tompo amintsika mianakavy manao hoe anaka, moa tsy efa nandidy ianao va? Mahereza ary mahatanjah, aza matahotra ny amavadi-po fa indro aho momba nareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperany izao tontolo izao. Saotra Jesosy, fa ho anao kosa Kristy, ilay tsy miova, omaly senio ary mandrakizay, alfa sy omega. Anao ny aja, ny saotra, ny iderany voninahitra, ny hery sy ny fahefana, hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny ary mandrakizay, fa ho an'ny mpanomponao kosa, ny fifaliana ary ny fiadanam-po. Misaotra Jesosy. Haleluia.